Mattio toko faha 1:12. Mattio toko faha 1:12 ny andininy fa 4:20 no akantsika afatra fa amora ny fanazavana ry havana dia nde hovakintsika manomboka amin'ny andininy faha 20 dia mitsambikina isika eo amin'ny andininy faha 13 sy ny faha 4:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovan'ny ankamaroany ny asany lehibe izy, satria tsy nibebaka ireo ka nanao hoe 13 ary ianao ry Kapernaomy hasandratra hatrany an-danitra va ianao, hietry hatrany amin'ny fiaina tsy hita ianao, fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa no amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana no aminao. Amen. Ho moramora kokoa ry Kapernaomy ny ho amin'ny Sodoma amin'ny andro fitsarana no ny aminao. Manao teny faran'izay entitra Jesosy ry havana amin'ny Kapernaomy satria naninona? Satria tsy niraharaha an Jesosy Kapernaomy, satria tsy niraharaha ny teny fampianarana Kapernaomy, satria tsy niraharaha ny fahagagana nataon'i Jesosy Kapernaomy. Dia lazaiko aminao ry Kapernaomy fa ho moramora kokoa ny tsarana Sodoma amin'ny andro fitsarana no izay hitsarana anao. Raha fitinina ry havana ty toriteny ity dia azo fitinina amin'ny fomba tsotra tahaka izao hoe aok'izay ny tsy firarahina, aok'izay ny tsy firarahina, aok'izay ny tsy firarahina. Rehefa manomboka le perikopy ny andininy faha 20 hoe ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna Jesosy. Tsy mahazatra antsika fiangonana ry havana zany Jesosy miteny mafy zany. Ny antsika le Jean 3:16 ihany toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, fa tsy zaka antsika zany hoe Jesosy miteny mafy zany. Amin'ny teny frantsay izy hoe reprocher, amin'ny teny frantsay izy hoe dénoncer, amin'ny teny frantsay izy hoe mi-invectiver. Tsy azontsika an-tsaina mihitsy eken'ny saintsika zany hoe Jesosy mi-invectiver olona na iza na iza, tsy eken'ny saintsika zany. Nefa ny perikopy voalohany amin'ny andro voalohany antony antsika ny loha hevitra hoe miverena amin'ny tompo dia teny mafy ry havana. Ary tsy vitany hoe teny mafy raha mba zay ihany moa, fa teny mafy manambara hoe loza anao ry Korazina, loza anao ry Betsaida. Satria naninona ry havana? Satria mba efa nisahirana Jesosy tao a Kapernaomy na mpianatra nanao fahagagana, nefa tsy nahoan'ny Kapernaomy iny zany, tsy nahoan'ny Betsaida iny zany, tsy nahoan'ny Korazina iny zany. Loza nareo, miantso ny loza aminareo ianareo, miantso ny loza aminareo ianareo. Ary zao teny entitra zao ry havana izay nataon'i Jesosy tamin'ny Kapernaomy ataony amintsika no ny fitiavany antsika. Tsy tiany isika hoe hisy loza ahatratra zany. Ary ota manokana no dénoncer Jesosy amintsika menakavy, ota manokana no invectiver Jesosy antsika menakavy anio, dia hoe le hoe tsy firarahana. Aok'izay ty tsy firarahana ty, zay fotsiny le afatra ry havana. Aok'izay ty tsy firarahana ty. Fahamarinana voalohany ry havana dia zao: Kapernaomy
dia tanàna vontom-pilazantsara nefa tsy ny rarahiny ny filazantsara. Zay ny fahamarinana voalohany. Kapernaomy vontom-pilazantsara nefa tsy ny rarahiny. Kapernaomy zany enganeryavana rehefa mijery antsika isotro fitiavana, satria tena marina mihitsy tao anatin'izay 15 taona ny rahantsika zay pastera rehetra nandalo teto dia namonto filazantsara, namonto fampianarana anty fitandremana ity. Sanatria ve dia hitenin'ny tompo eny e, ho ry isotro fitiavanao, tsy ny rarahinao zany nefa. Kapernaomy ity ry havana tanan-dehibe serany izy ity port, dia matetika amin'ny port tanan-dehibe foana. Moa géographiquement misy lalana lehibe tonga ao sy miainga ao, dia zay ny rosono tanàna lehibe malaky zany. Ary ity Kapernaomy ity tena hoe tanàna nataon'i Jesosy ho foiben'ny asany. Jesosy teraka tany Betlehema, Jesosy tanora sy lehibe tao Nazareta, fa nanomboka ny asa Jesosy le 3 taona niasany, ny herintaona tamin'le 3 taona niasany dia nylaniany nipetrahany tao a Kapernaomy. Ary tsy nisy karazana fampianarana na karazana fahagagana nataon'i Jesosy tao amin'ny fiainandriavana ka tsy nataony tato a Kapernaomy. Hosingianina zay hoe hosingianina manokana zay tena hoe malaza sy miteny amintsika tato a Kapernaomy izy zao satria amoron-dranomasina moa le Kapernaomy, dia hoe tao izy nampitsahatra le tafio-drivotra raha nailangilan'ny alon-drano le sambokely. Zay zany le karazana fahagagana nataon'i Jesosy. Raha nanatona amin'ny Petera le mpandray sekely na hoe mpitaky sekely andoavana etran-dehilahy, dia ozy izy Jesosy tamin'ny Petera, ndany ianao izy manjono, dia jereo tsara zay trondro voalohany azonao dia sokafo ny vavana, dia nahita sekely tao Petera. Zay le fahagagana nataony Jesosy ry havana tao a Kapernaomy ihany zany. Dia tao a Kapernaomy ihany koa ry havana, tao izy no nanangana ny zanaka vavy ny Jairo. Fantatsika daholo zany, ary tena mampitolagaga zany. Tao a Kapernaomy izy no nanasitrana ny ankizilahy le mpanompolan'le kapiteny zay tonga namonjy azy tao Kapernaomy. Marary any an-trano kozy izy ny ankisilahako, dia ho avy any asitrana any, non ozy izy le kapiteny, teneny fotsiny ozy izy dia ho sitrana ny ankizilahako. Ary dia tena hoe nyteny Jesosy dia sitrana ny ankizilahin'le kapiteny. Ary teo Jesosy no niteny an'le teny mahagaga hoe lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe tahak'izany aho. Zany le fahagagana nataon'i Jesosy tao Kapernaomy ry havana. Ary ny farana zay singanina, ary tsy maintsy singanina ry havana, dia tao Kapernaomy izy no nanasitrana le lehilahy marary ny paralysisa, le netiny namany tao aminy teo. Dia teneny le lehilahy hoe anaka voavela ny elokao. Ry havanao, zany ny fahagagana, zany ny fampianarana nataon'i Jesosy tao Kapernaomy. Nefa ohatrany hoe nososeny Kapernaomy tamin'ny tany zany, tsy ny rarahiny na kifikifiny zany fampianarana sy fahagagana zany ry havana. Ary zany natezitra ny Jesosy hoe tahaka ny tenenana tamin'ny Betsaida sy Korasiny hoe loza. Dia miteny amin'ny Kapernaomy izy hoe ho hitanao fa ho mafimafy kokoa no hitsarana anao, no hitsarana ny Sodoma. Satria nanina ianao nahita n'izany fahagagana zany, ianao nahita n'izany fampianarana zany. Ary ny tena hoe zavatra tokony soritana eto, indrindra amin'izao volana andeha andiniantsika ny loha hevitra hoe miverena amin'ny tomponao zany. Rehefa miteny hoe tezitra ny tompo, tezitra ny tompo satria tsy niteraka finoana,
tia niteraka finoana azy ho Kristy sy zanak'Andriamanitra le fahagagana nataony tao Kapernaoma ry havana, tsy niteraka finoana an' Jesosy hoe Kristy sy zanak'Andriamanitra, ary tsy niteraka fibebahana. Ry havana malalo amin'ny tompo, ny votoatin'ny filazantsara dia zavatra tokana. Dia efa tiany marika tao marika 5:10 hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, mibebà ianareo ary minoa ny filazantsara. Zay ny votoatin'ny filazantsara ry havanao. Ary olona mitory fahagagana tsy mitoro antso ny fibebahana, dia mitory Kristy hafa, mitory filazantsara hafa, mitory filazantsara sandoka ry havanao. Ary jereo tsara zay fiangonana alehanareo. Raha fiangonana manandratra fahalehibiazan'Andriamanitra, raha fiangonana makalaza ny hery, manasitrana manao fahagagana sy ny tahaka izany, kanefa tsy mitory ny fibebahana, dia fiangonana iasan'ny fanahy mamitaka izany fiangonana izany. Ary misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana, ny azahoantsika mifampilaza tahaka izao hoe okizay ny tsy firarahiny, zay fahagagana rehetra ampy mba inontsika. Ary ozy izy jaona hoe mbola misy fahagagana hafa nataon'i Jesosy, fa raha hoe soratanao anaty boky ary fahagagana rehetra nataony, ty tany ty la terre entière tsy omby an'izany fahagagana zany, fa ampy reto inontsika fa izy no Kristy ry havanao, ampy zany inontsika. Ary amalitsika zany tsy mivereny ianao, mibeba amin'izay ianao, miovà fiainana ianao, atsaro ny anadalanao, atsaro ny fiodinanao. Fa za vonina tsy ampanjombo na intsony mitavako aminao. Entitra zany ry havanao, fa zaza mpiodina, zaza maditry, zaza mafloe, zany no anariny amin'izao maraina izao. Zay ny famarinana voalohany hoe Kapernaomy votom-pahagagana, Kapernaomy votom-pilazantsara, nefa tsy ny raharaha. Teny amintsika ny tompo amin'izao maraina izao hoe okizay ny tsy firarahiny, sao hatratranao ny loza. Famarinana faharoa ry havana dia izao: fa nahoana Kapernaomy no tsy ny raharaha zany fianarana, zany fahagagana zany. Ny fahamarinana faharoa ry havana dia izao hoe tsy ny raharaha fampianarana sy fahagagana Kapernaomy, satria ny avinavina. Ary io avinavina io, avinavim-po, avinavim-panahy no miteraka le tsy firarahiny. Tsy ny raharaha Kapernaomy satria ny avinavina. Manazava an'izany Jesosy ry havana, ary tena teniny izany. Eo amin'ny 7:20, ary ianao, Matthieu 11:23, ary ianao ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra ve ianao? Hihetratra amin'ny fiainatsita ianao, hihetratra ny fiainatsita ianao. Mandinika ny Kapernaomy miavinavina Jesosy ry havana, dia miteny izy hoe fa ianao io mieritreritra anao hisandratra any an-danitra, ho hitanao fa hetratra ny paravody lavaka ianao e. Zay. Ary toetratsika io toetra ny Kapernaomy io ry havana. Maninona hoe toetratsika io Kapernaomy, toetra ny Kapernaomy io efa voalaza teo. Ty Kapernaomy ty dia hoe tanàna malaza. Ty Kapernaomy ty dia hoe tantara nalaza tamin'ny varotra sy amin'ny arenany. Ty Kapernaomy ty dia hoe noho izany dia hoe sangan'ny firenena. Iza ny tsy mieritreritra amintsika ireo fa sangan'ity firenena ity? Iza ny tsy mieritreritra amintsika reto fa hoe malaza, manan-karena sy ny tahaka izany? Ary iza ny mieritreritra amintsika reto hoe tsy te hisandratra ao any an-danitra, ao an-tsaintsika sy ao am-pontsika ry havanao? Zany no itenenana mafy antsika, ary zany mampiavinavina antsika, zany mampiodina antsika. Ianao miavinavina io,
manantena hisandratra ao any an-danitra nga ianao io zy teso ary rehefa miteny Jesosy ry havana hoe ito amin'ny 9:7 hoe ary ianao ry Kapernaoma hasandratra hatrany an-danitra va ianao, hihetratra any amin'ny fiaina tsy hita ianao. Io 9:7 io citation n'Isaïa 14 sy Isaïa 14:15 14:14 ry havana, ary teny milaza ny Satana zay tratran'le péché d'orgueil, le avinavina sy fiheverantena ho zavatra eo anatren'Andriamanitra, te hisandatra hitovy lenta amin'Andriamanitra ry havana. Zany ty Kapernaoma ty. Sika rehetra tenenany tomboko izay io avinavim-po io fa io avinavim-ponao io mahatonga anao tsy rarahako. Zany le izy. Ary atratranao ny loza etỳ antany, ary ho mafy no Sodoma no hitsarana anao amin'ny andro fitsarana. Tiatsika ry havana ny tompo ao. Zany no hitenenana antsika mafy tahaka izany. Aza mitoky amin'ny lazanao, aza mitoky amin'ny arenanao, aza mitoky amin'ny position sosialinao. Fa tahaka ny tamin'ny Kapernaoma, ianao mieritreritra le famboninao io dia hoe hisonitra lava ianao, tsy ry havanao. Alentiky ny tompo any amin'ny farafietrena, alentiky ny tompo any amin'ny farafietrena ambany indrindra ianao. Ozy izy ny Isaïa 14:14 sy 15 hoe hiakatra ho any ambonin'ny avonin'ny rahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra, hoy Satana. 5:10 kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiaina tsy hita ho any am-paravody lavaka ianao. Tianao ve zany ho any am-paravody lavaka izany? Tsy misy tian'izany ho any am-paravody lavaka izany ry havanao. Zany hitenenan'ny tompo antsika hoe mbola tolotsain'ny Satana io ianao miavonavina tsy mirarahan Jesosy io, ary mieritreritra hoe amin'ny herin'ny sandrinao sy ny herin'ny sainao sy ny fahaizanao dia hisandratra ho any an-danitra ianao, ampihetrena any amin'ny ambany indrindra any am-paravody lavaka ianao. Teny mpitiavana zany ry havanao, tenin'le raintsika araka le hira 358 hoe zanaka tsy foiny ianao ary ny zanaka tiana no anarina sy faizana. Ary tato amin'ity Kapernaoma be avinavina ty ry havanao, tato amin'ity Kapernaoma ty no nampianaran'ny mpianatra izany hoe fanetrentena zany ao anatina contexte olona malaza sy mirehare. Jesosy nampianatra fanetrentena tamin'ny mpianatra. Teny aminao ny tompo hoe manana izay antony ianao, manana izay antony marina na diso ianao, irerehanao, heviteveranao tena ho zavatra, ary hoe bazy ny fiainanao isandratanao any an-danitra, diso-kaja ianao ny tompo hoe diso-kaja ianao, satria zany fomba fisainana zany mahatonga anao tsy rarahan'ny tompo noho ny avinavina. Velonaina ianao androany noho ny antony tokana, tsy tian'ny tompo very ianao ry havanao. Ary velonaina ianao androany mba azahoanao mandiny tena hoe amin'inona sy amin'inona ry no mbola hoe miavinavina, ary amin'inona sy amin'inona no mbola tsy mirarahan'ny tompo ry havanao. Faranana zao teny zao ry havana. Fa maninona moa zany ny tompo hoe no milaza hoe falazaiko aminareo fa ho moramora kokoa no amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao. Io fitsarana io dia le fitsarana farany mbaran'ny Apokalipsy 20 ry havana. Zavatra tena hisy io. Ary amin'io dia ho mafimafy kokoa no hitsarana antsika hisotro fitiavana no hitsarana ny Sodoma ry havana. Zany io. Inona ny antony? Lazain'i Jesosy ry havana. Lazain'i Jesosy fa raha tao Sodoma no mba niasany tahaka an'izay niasany tany Kapernaoma,
Jesosy no miteny hoe nibebaka Sodoma. Zany inge io e, zany io ry havana, tenin' Jesosy zany. Samy mpanotana isika na Sodoma, samy mpanota. Tsy misy marina na iray aza, hoy ny apôstôly Paoly, Romanina 7. Fa ny mahasamihafa antsika Sodoma, isika votom-pahagagana, isika votom-pampianarana. Sodoma tsy mba nisy mpitory filazantsara tany Sodoma ry havana. Raha zany izy mba efa mibebaka ihany koa hoy Jesosy Kristy. Vonina venao, vonina venao hiala amin'izany hoe tsy firarahiana zany. Zany ry havanao ny votoatiny ity toriteny okizay e, ny tsy firarahiana e, okizay. Tapao ny hevitra, aza miezaka ny tsy hoe aza miezaka hoe tokony hisoriko zany. Tapao ny hevitra, okizay ny tsy firarahiana ry havanao. Eto amin'ity perikopy ity dia hoe efa tafalatsaka lalina dia lalina tamin'ny hamafimpo Kapernaoma. Dia ozy izy Jesosy amin'ny Kapernaoma hoe ianao dia ho mafimafy no tsarainanao noho i Sodoma zany. Inona tokoa ny zavatra nitranga? Ny arkéologue zao sisa ry havana no miezaka mamantatra hoe teto na teto zany tsy tanàna nanana ny lazany antsoina hoe Kapernaoma zany, korotam-bato sisa no hita. Ary tena marina ny tenin' Jesosy, niaran-doza Kapernaoma ry havanao. Fa zao raha mijery ny hamafimpony Kapernaoma Jesosy, dia tsy nampozy ny Iova intsony Kapernaoma, fa mijery ny hamafimpoko izy, mijery ny hamafimponao izy. Dia mbola manao teny hentitra ohatran'izao, mibeba ka miverena amiko ianao. Fa za tsy tia hampanjombona ny tavako aminao tsony e. Mibeba atsaharo io tsy firarahina io, atsaharo io tsy firarahina io ry havanao. Milaza zavatra sy toetra ratsy tokony ialana, zany Sodoma zany ry havanao. Nefa rehefa mijery ny Kapernaoma Jesosy ry havana, dia ohatran'ny hoe lany aika izy. Ary zany no mahatonga azy iteny hoe na dia Sodoma aza izay efa tonga fanoharana amin'ny faratsiana, raha izy no nanaovako ireo fahagaganareo, mibebaka tokoa. Ary tsy ringana ry havanao. Kapernaoma mahafolavitra noho i Sodoma. Raha mijery ianao ny tompo, dia hiteny ve izy io pastery io, reo mpivavaka ao isotro tiavana reo, mba araka nefa nanariko sy nampianariko, dia mbola mafo lavitra no Sodoma. Sanatry ry havanao. Mbola androm-pahasoavana zao, zavatra tokana nandrasan'ny tompo aminao e, miverena aminy. Ary mariky ny fiverenana aminy, zavatra faran'izay tsotra, atsaharo tsy firarahina azy, atsaharo tsy firarahina ny teniny, atsaharo tsy firarahina fiangonana, atsaharo tsy firarahina soratra masina, atsaharo tsy firarahina vavaka sy fiainam-bavaka. Fa rehefa tratran'izany tsy firarahina ara-panazana ianao, tsy misy zavatra rarahinao koa eo amin'ny fiarahamonina, na ny vadinao, na ny zanakao, na ny mpiara-belona aminao. Dodina ny tompo ry havanao, ary miandry antsika mpiodina izy amin'izao marain'izao hoe verena ty amiko ianareo. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra ry havanao, izay nitaonanao teto androany maraina, fahasoavan'Andriamanitra hiasa aminao, ka ny fanamasina ampiakeliko anao amin'izay rehetra hoe fiodionana sy tsy firarahina mbola ao aminao. Tsy firarahina kely, tsy firarahina be, hain'ny tompo manafaka anao amin'izany ry havanao. Ary dia ho faly loatra izy mahitanao manantona azy, ary dia ianao anandrana amin'izay, anandrana eo ny eo, izany hoe fifalian'ny famonjena, fifalian'ny lanitra zany ho aminao fahasoavan'ny tompo. Amen.